vaovao hafa tanteraka kosa indray ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Rajoanarmapianina no voatendry tarika ny conférence de Comeza mandritra ny herintaona. Maro ireo tombontsoa azo ny firenena malagasy ao anatin'izany andraikitra goavana raisin'ny filoham-pirenena izany, araka izao fanazavana izao. Ny filoham-pirenena malagasy Rajoanarmapianina no voatendry tarika ny conférence du Comeza mandritra ny herintaona. Maro ireo tombontsoa azo ny Madagasikara no izany andraikitra goavan'izany raha ny fanazavana no entin'ny filoham-pirenena Rajoanarmapianina androany. Ny tombo voalohany dia hoe mitodika aty amintsika daholo zany zao andentako izy tontolo zao mihitsy satria ny vaovao takandre dia maritaka Rajoanarmapianina. Tsy anareo eto Madagasikara ihany mpanao gazety eto na télévision eto na radio eto zany no manaparitaka an'ireny fa be dia be zany ireo fivizana vaovao manerana azo tontolo zao efa nampahafantatra sahay fa dia misy ny fianakaviana taty Madagasikara. Karaha ny teniko teo dia ozy hoe fanamafisana izay ifandraisantsika amin'ireo firenena maro samihafa ity fandraisana Madagasikara ny Comeza ity. Ary indrindra ny sika moa zany zao no filoha tantana ny Comeza zany mandritry ny herintaona dia fotoana azahoantsika zany sady mampafantatra Madagasikara no manakaiky kokoa ny Comeza io izay seza anankiray ngeza be, tsena anankiray ngeza be, misy efa-jato tapitrisa ny olona anankiroa, misy amin'ny $700 lavitrisa dollara milanja ny ireo firenen'ireo raha amin'ilay hoe arikarena fobe na ny PIB zany ny fiarana androany tamin'ny fomba manetriketrika moa ny sionambe ny tany mivondrona eo anivon'ny Comeza izay natao teto Antananarivo. Ny filoha malagasy sady filoha-pitarika ny Comeza no namarana azy tamin'ny fomba ofisialy. Tonga nanotry n'izao vanim-potoana famararan'izao moa ny filohan'ny Zimbabwe Robert Mugabe sy ny filohan'ny Zambie Edgar Lungu.